le fitombavaka rehetrarehetra tainy Jesosy nenao. Zay no ela fa izara secret ndray tsika androany tenena amina akaikinao izara secret ndray papa hoe. Amen. Ny secret asainy tompo anao androany dia ireo karazan'olona panahy. Forme ny olona antsofina amin'izany agnarana zany olona mpanaza. Alléluia. L'homme spirituel. Resaka amintsika revagna mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy tegna ara-panahy. Mbola revy ny ara-nofo. Ny Baiboly dia mampianatra fa ny nofo izy manohitra ny fanahy. Tsy rehefa nge fa raha ho an'ity nofontsika ty tegna vitatsika misatisfaire azy. Ohatra zao raha nona ny nofonao tsy anagnanao atakandro fa tonga dia lasanao mitady hanina. Fa vitikely ny olona mba mahatapa hoe nona ny fanahiny. Nefa reo samy misakafo reo a. Na ny nofo na ny fanahy. Samy misakafo reo. Beta be misy karazan'olona zava-panahy atakalon'ny vahiny. Atakalon'ny fety. Misy vahiny zany hono zareo dia tsy nandeha nivavaka izy. Nagnano fety zany hono zareo dia tsy nandeha nivavaka izy. Atakalontsika zavatra hafa matetika. Le na dia tegna tsy mba hanaovako sangisangy aman'olona mihitsy a. Rehefa tonga ny fotoana ivavahana, na izovy agnaranao na izovy agnaranao, dia fa l'eglize zay misy anahy. Fa tsy hoe mba io vetivetinao nagnino zao tsy natao letry nandre. Matetika zao ataon'olo maseka zany, nefa zao tsy maseka fa mivolan-draha mary. Misy fotoana ny raha jiaby, ary Baiboly miteneny zany, ny zavatra rehetra ty ambany masoandro dia samy amin'ny fotoanany. Misy fotoana ihinananao hanina, ara-nofo, fa misy koa fotoana ihinanany fanahinao io sakafo. Amen. Ary ny atao hoe olona ara-panahy dia ny olona mpandinika zava-panahy sy ireo karazan'olona mifoa ara-panahy. Nyresako antsika teto foana tamin'ny fotoana andro fa teo anagnisan'ny problème ny Joba. Voalaza tagnaty Baiboly tao fa nisy fotoana hono nivory ny zanak'Andriamanitra. Dozon'ny Baiboly hoe dia mba teo koa Satana. Inona nefa le anton'le fivoriana ny resaka sujet makasika ny Joba. Voro ny zanak'Andriamanitra dia mametraka fanontaniana zany ianao raha mamaky Baiboly manko mila mandinika tsara. Maka andetay mihitsy voro ny zanak'Andriamanitra. I Joba ny sujet. Fa nga i Joba tsy zanak'Andriamanitra. Zareo izy. Ohatra zany zao hoe voro ny zanak'Ziona. Dia ianao no natao sujet. Nefa anao tsy au courant amin'ilay fivoriana. Ohatrotry zay ngely izy. Asazonareo le zavatra tiako resahana. Nefa ny raha jerevanao tsara tegna ny dokadokafan'Andriamanitra nge Joba devant Satan mihitsy izy no niteny. Joba ozy izy dia lehilahy marina. Efa nandinika ny Joba mpanomboka va anao ozy izy. Fa i Joba ozy dia lehilahy marina, lehilahy mahitsy, lehilahy matahotra an'Andriamanitra, lehilahy nifady ny ratsy. Fa nefa tsy teo anatina fivoriana rehefa nivory ny zanak'Andriamanitra. Ka maro dia maro rehefa amin'izao andro iainantsika izao na izao fivoriam-bavaka ataontsika izao ara be da be no mirahaty anazy. Nefa zany le tegna le fivoriana fizika hoe isaky ny alatsinainy maraina, talata sy lakamisy hariva, zoma fifadikanina. Fa matetika indrindra rehefa zoma io vitsy kely olo tonga eto mifady any. Asa nankaiza daholo le zanak'Andriamanitra. Matetika zany zavatra ohatran'ireny mahatonga antsika mirahaty an'le monde spirituel. Misy zavatra ignorentsika. Misy zavatra amevantsika. Misy zavatra veritsika hoe fotoana tsotsotra. Maro dia maro ny olona mieritreritra fa rehefa fotoana lahady any tena fotoana mavesa-danja hono. Tsarovy ravana fa ny fotoam-bavaka rehetrarehetra dia eo amin'ny fanatehan'Andriamanitra daholo. Ary ny zavatra anankiray rehefa amin'ny fanatehan'Andriamanitra dia egal goavana. Goavana. Na alatsinainy maraina io, na talata io, na lakamisy io, na zoma fifadikanina io. Naiza ozy ny ambonany roa na telo zay vory avy amin'ny fianarako teo afovoany. Ohatra fotsiny zany zao hoe ho tonga ho ny président. Tsy ny andro natongavany président mampavesa-danja n'le andro fa ny présence ny président teo amin'le toerana. Zonareo izy. Ka io Andriamanitra antsika io nefa Andriamanitra ny président, mpanjaka ny mpanjaka. Amen.
Ka nandro alatsinainy ny antsoina ho azy na talata na lakamisy na zoma andro lehibe. Ka ianao zany rehefa tonga eto dia nda nakonsidere foana hoe andro lehibe ho anao androany. Zay zavatra zay, zay fomba fijery zay mahatonga ny olona maro tsy tafidy, tsy qualifié ao amin'ilay antsoina hoe monde spirituel. Mevanitsika, takalontsika zavatra hafa le ara-panahy. Zay nge mahatonga anao mampiteny antsika eto hoe zay moa zaverinareo tsy mba misy asa anony. Zay iny mba misy tadibola atao e. Mba misy tany mba tianay omboagna. Fa nony aminareo zay dia eto foana. Na andro manahoana, na andro manahoana. Amen. Ndana zany mba miova kely, ianao zay magnaraka an'ity fandarana ity, mba miova, mba mameta importance angeza be ny amin'ny zava-pana. Ny fotoana ivavahanao ambeo lanjany. Fa zay verinao hoe rehefa talata riva dia tsy magnino aby zany mba kapakapa hely niany. Talata koa neny any. Talata misy Jesosy. Mety lakamisy le izy, lakamisy misy Jesosy. Zoma le izy fifadikanina misy an'i Jesosy. Premier culte misy an'i Jesosy. Tokony avesa tanja aminao zay zavatra zay. Amen. Vorony zanak'Andriamanitra fa i Joba tsy teo. Zany revagna natonga ny Joba victime. Ny fosafosainy Satana teo moke. Anao mozy raha mba fantanao izy mahatonga izy mivavaka aminao io. Mahatonga izy magnani koa no zay izarovanao io. Raha mba teo zany Joba tam'le fivoriana mba afaka ny famatry. Mba mandenga rô le blô aty. Mety zany raha nahazo an'i Satana. Azonao? Mety mba afaka namaly izy. 24 heures sur 24 revagna misy fivoriana foana amin'ny tontolo ara-panahy. Fa zay olona te hiditra ihany ny tonga ao. Hatramin'ny maraina zao Andriamanitra mikoragna. Fa anao tsara na ny raha baibolinao nandry mandeha. Azonao? Hatramin'ny maraina Andriamanitra mizara révélation. Fa tsara mba nisy fotoana anao mba nihaino toroteny. Tovy valaky zao zavatra ataontsika zao fivoriana zanak'Andriamanitra zao. Tsy misy révélation mivoaka eto. Sendra zany ianao zao tsy teto dia tsy naharaka an'ilay fivoriana ianao. Ohatra nitsy sy valaky. Za rehefa agnatena matetika tsy indray mandeha tsindroa mba hoentin'Andriamanitra mamonjy manao an'izany visitation céleste zany. Ary mifanena amina mpanompon'Andriamanitra marobe. Eo ny zay miaraka mianatra io. Dia mizara révélation Andriamanitra. Ho izao nare io anika ohatran'izao anare anika karan'izao hitanao le zavatra ohatran'izao zao ny zavatra mitranga. Rehefa ohatran'izao dia zao io. Dia ireny zavatra reny izy zareko aminao io. Zavatra tagnaty fivoriana. Iny tompony ianao. Asazonao le izy. Zay mahatonga antsika ziona tsy ilany révélation zany. Satria mivory matetika ny zanak'Andriamanitra. Dia ianao koa mba tiako aharaka an'ilay fivoriana foana. Asaky fahazava mivory mizara aminao. Fa nendray ianao tsy hita. Asa mba azonao raha tiako volagnina agnatin'izany. Alleluia. Nendray ravagna antsika tomina. Za fa matetika mitondra anay ndao agny an-tendrombohitra. Rehefa zao fa betabeta amintsika mahita excuse foana rehefa tendrombohitra. Za amin'ny tsy afaka hely ndao ifadiana rehefa za amin'ny misy contrat asa zay aminao donc zay roboality. Anao foa misy contrat. Ndao andeha hamonjy fivoriam-bavaka fanasany tonga mandraigna loatra. Mahita valy foana ny sasany. Dia tsy mahagaga riavana raha misy zavatra tsy mivoatra mihitsy amin'ny fiainanao. Satria ianao tsy tia mivoatra ny ara-panahinao. Izy io nahatonga antsika reto nampionan'Andriamanitra. Nagnino manao tsy tamin'ny fiangonana hafa tagny no nivavaka fa tato. Antony misy direktiva ho amin'ny fiainanao. Fa anao zany manaiky resy lahatra hivavaka ato, nefa ny direktiva atoroanao ato tsy mety aminao fa zay tianao foana ny ataonao dia tsy miova mihitsy ny fiainanao. Asazonareo raha volaniko zany. Karaha tsy ely izy. Raha mitenanao zany hifadianana antsika mila présent anao amin'ny fifadikanana. Ary nandeha taoko hoe tegna tsy afaka mifadianana fa mifady ianao amin'ny tany misy anao any. Sasany rehefa tsy tonga aketo izy dia mihinan-kanina. Ia. Aketo foana zay aminanjy rehefa mahazo mifady. Io naizanaiza. Zay rehefa andro zoma. Naizanaiza misy anay matetika dia mifadianana foana zay. Iny tompo ianao. Anao koa mila mifady ianao. Alleluia.
Ny olona ara-panary avana, toroko anao sekre, tsy re olona midoka ny tegnany ka milaza azo zavatra. Misy moko sasany, zay mivavaka zay va izy, tsy raha mila atao zegny izy io. Aleo mba ho hitan'olo amin'ny fiainanao fa mivavaka anao. Fa tsy atao dalaly. Zava izy kristiana. Izy tsy raha poriporegny magnanjay. Ny olona ara-panahy tsy olona midoka ny tegnany ka milaza azo zavatra. Fa ireo zay manana fifandraisana amin'Andriamanitra matotra. Manana fifandraisana amin'Andriamanitra matotra. Mba misy fifandraisana amin'Andriamanitra matotra ve ianao? Zany ravagna atao hoe mivavaka. Sy nareo izy? Fa tsy hoe izy talon tia patalon fohy hely regny dia izy va izy ny sarebareba. Tsy zany izy. Pongisavy koa misy mo sarebareba. Koa sarebareba zao agnanao ty regny le ty bavy mikililo regny nazy voalohany. Fa marina. Tsy pose le izy. Tsy fomba fiteny ihany. Satria misy olona mpagnahody mahay magnova fiteny. Mirava tompoko, manao anareo, ny hôtesy nazy voalohany izy koa olo mahay miteny. Anao vao miditra agnaty roblany zany, amizao fotoan'izao dia faly manjary areo ny tsara dia. Anainga tsy hoela ny aeroplanina, angadintsika mameno izy ty ekipitsika dia voly, ary tsisy etiketsika mitoerany mandrapiavitena iveridiny ana. Regny zany nazy voalohany. Tsy am'izay mahay miteny. Iny tompo ianao. Fa mba apetrao moramora agnatinao zany fanontaniana hoe mba tena manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra va ianao. Zany ravagna atao hoe olona ara-panahy. Fa tsy olo mpangatabavaka amina pastera. Pastera mandeha sambavaka koa o. Vavahely koa pastera. Sasy zany dia fataony bosibosy mihitsy. Iko mba vavah kely agny. Vavagna kely agny zany hono izy. Sakrano io. Ny olona ara-panahy tsy zany, fa ny olona manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra. Na ny amin'ny takona, na ny amin'ny ariary. Ary tegna mamely izy tanteraka dia sady mametraka an'Andriamanitra olohany amin'ny zavatra rehetra. Raha vao zany manomboka hita aminao, manomboka lasa vehivavy spirituel ianao, lehilahy spirituel ianao. Ametraka an'Andriamanitra olohany amin'ny zavatra rehetra. Amen. Zay ngery avagna raha mba nimenomenonay mivady io 2022 zany efa V8 fogna raha omboagna. Ia. Tragno vato mijilinjiligny be regny. Fa tsy zany. Ozy Andriamanitra nareo magnamboatra méga église. Anao raha mahita tragno petrahany tragno hely tsy apotriny. Tsy arakaraka bezan'ny tragno. Ndraindray aby zay megnamegna tsy mampandroso olo an-tragno. Fiangonana maventy be io tragnonay hely. Tsy ho hely ka raha ifogna ndraiky boroky zay fo. Apetraka aloha Andriamanitra olohany amin'ny zavatra rehetra. Vola ngery avagna zao lany amin'izy zao Indray zany mba mahininy hely vignitra zany madamo zany mba akanjo tafignitra tsy ho azo zao fiangonana fo. Zegny raha mba tiatianao bazary afody fogna maso. Zanaka anao mba tegna ny vakansy tsy lasa. Fiangonana fo. Karaha te olona ara-panahy ianao dia zay ny zavatra mila apetraka anao. Manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra, sady mametraka an'Andriamanitra olohany amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Zary avagna dia tena mba hitako nendray fa mba tafiditra ny agnatin'ny sokajin'olo be andraikitra amin'ny fiainana. Fa ny fivavahana io nololohany amin'ny zavatra rehetra. Na izo vignitra, na izo faly, io nololohany amin'ny zavatra rehetra. Raha vao zany no hitan'Andriamanitra taritra amin'ny fiainanao, ovany ho azy raha jiaby. Zay ngele Matthieu 6:33 fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampiko anao ny zavatra rehetra. Raha te hiditra anao anatin'izany sokajin'olona tsy manana zava-mahaory zany, atao voalohany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Alleluia. Isakafo ianao, antsoy Andriamanitra. Voatay ianao, atao voalohany izy. Misy nge sasany tahin'Andriamanitra, ataony farany nen'Andriamanitra. Tsy magnina mba amin'ny volagna ambony zava-mandala amin'ny eridada. Izy amin'io nitsofony ry pastera rano. Avy nataony ry pastera délivrance. Fa ozy amin'ny agnaty fony akao, tsy magnina ry pastera regny namba amin'ny herinandro ambony va mitrotro amin'iregny. Tsy magnina, regny aby tsy magnina. Zay tokoa dia tsy magnina.
Fa amin'iny fotoana igny a, dia voasokajy ianao fa tsy nametraka an'Andriamanitra ho lohany. Io madamako io vavolombelona fa zay mbo misy vola hely tonga ampelatananay, aladegnanay magnantso babanay ara-panahy. Dia aiza tany misy anao? Tsy maintsy tonga agny satria fantatray tsara fa no le connexion anay aminazy no mahatonga anay mamokatra. Io fiainanareo io nge tegna tadidio tsara zany raha ataovy tsara agnatin'ny saignareo, mahatonga anareo mandresy, mahatonga anareo herendoza, mahatonga anareo tsy azon'olo kitiny. Zahay mivavaka ho anareo, zahay mampianatra anareo, zahay mitaiza ny ara-pananareo. Fa matetika rehefa mandresy zareo adionareo zahay. Za milaza aminao fa za karanty tsy latsaky ninefatra farafahakeliny mifoha amin'ny alina mivavaka ho anareo reo. Hoe Andriamanitra regny zanako regny amin'ny alina ity arovo zareo. Zay mba manana projet mba tanteraha tompo. Zay agnanan'olo trosa ataovy tsy hitany tompo trosa. Ay tompo lela. Zay marary Jesosy sy tegna zany mitsy zavatra ataoko. Voataitra za dia efa anao io. Za angamba ny rano fotoagna ivavahako any vady aman-janako zany mety fohy kely. Fa nenonao no tegna betsaka. Ndana mba petra ho lohany Andriamanitra rehefa mba mandresy ianao. Amen. Ny sasany zany rehefa hagnano mariage izy tsy inviteny ndraiky pastera. Satria ho isy toaka zay ngony akao. Anao amin'izany raha mba agnaty lohanao. Ia. Kalery dada tsy antsovina fô tsy maintsy mirevirevy hely moka amin'ika manahiragna. Ao. Nefa ry pastera no nitorana mivavaka anazy mba ataovy mahita mariage Jesosy zanako reky. I pastera no nitorana mivavaka anazy, tompo oka mba hifanena amin'ny anjara voatendry mbo hagnaja ananjy ary zanako. Tonga ndraiky valim-bavaka io tsy antsovina zay ngony ry pastera fa misy toaka zay ngony amin'ny. Anao amin'izany efa ry TSB najena voalohany. Ary tamin'ny TSB tour igny betsaka amin'ny zanako re malaka sara igny. Ao. Araiky reo za meko vely reo koa hitako. Ay tompo alenao. Ya, ka mety sy nivolaniko misy tamin'ny alahady sy beka anao megnatra. De malatsara. De tegna every zare zegny hoe zay zany ny atao hoe fiainana. TSB tour. Za mo riavagna ny anjariagna raha amin'ny raha magnanjany. Mbola zany ny setra misy anao zany. Nefa fivavahana kotrolavinao. Iry TSB tour tsy fohinao. Azonareo ilay izy. Ahoana moa ny andeha hifangaroana maso sy sakay. Akory andeha hifangaroana siramamy sy sira nefa mbola zany fiainanao io. Avampiangonana ty manota ndraiky malao. Avampiangonana mitsofotra agnaty bara ndraiky malao. Avampiangonana mikotrola ndraiky malao. Dia mariny ndraiky dia aleluia ndraiky koa. Zisiko viagna zany agnano cinéma raha magnanjany fogna anao. Zisika anao antiday ve dia mbola zany fogna fiainagnanao. Dia ilaza anao fa ara-panahy. Be blessed. Mazava zonko zegny. Izy magnanina mba mazava tsy ahoanao. Izy ampidirinao ka tegna avoakanao kato. Iny tompo anenao. Tsy hoe rehefa miteny tsy fantatra dia ara-panahy. Fa misy olo grave be miteny tsy fantatry fa izy aby tsy spirituel. O mahay mibongabonga fogna izy. So rapapapapapapapapa. Rapapapapapa. Izo morolo tsara magnanjay. Di maringa na rapapapapapa ino. Spirituel lingay. Spirituel ano nino. TSB tour io. Yeah. TSB tour io raha tamin'igny zany Jesosy tonga tavela tamin'ny lamerito anao. Serieux zany. Ny dokotona ohatra zay. Raha Andriamanitra mamindra fody maloka dia mbo sarinao fogna hita. Faharoa, ny atao hoe kristianina ra-panahy
dia mahavita mitia an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mitia an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Amen. Nangepa jerevy tsara i Abrahama zanaky ny fanterany ane Isaka. Fa rehefa niteny taminy Andriamanitra ndana tery ho anay Isaka, ivoniny tsy andeha isoragna poudre. Hoe mbo ndosy koa rao zanaky anao mbo soragna babitaliky rao. Tsy zany, tsy babitaliky. Andeha tampahagna ambozo, tapahany tenda. No nagniragna anisy Abrahama hoe ndana ndeso Isaka tero itapahagny tendany. Dia dala jerevy fa tsy Abrahama nge nitariam-pety nametra ny Isaka. Fa Sara. Fa na Sara tsy nikonsulteny nga. Satria Abrahama tonga am'le teboka hoe mitia an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Iny Jesosy enenao. Ny sasany ndrevana na izy andeha hagnano fanatitra ary mbola miara amin'olo. Akory moramba fahitana 10,000 zegny moramba manjary atao rakitra. Andona mifanatitra 10,000 izy miara amin'olo. Dia mivôlo oui ana amin'ny razoniny 500. Dia voany malaky. Fa i Abrahama dia nanana fo ny tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Za revagna Jesosy fa volombelona amin'izany. Fa reo fanagnako jiaby zay nitahin'Andriamanitra anary ko mbola ilain'Andriamanitra reo amin'ny asany foiky. Mba tsy hagnano amen anao za magnano amen. Foiky reo. Iny Jesosy ianao. Tsy manana problème mihitsy za raha hoe misy ilain'ny tompo anazy ny fanagnako. Ary zany mahatonga anahy mbola tahiny mandrakandroany. Azo ny antoko raha agnaty tarafokako. Zay zavatra tonga ampelantanako ao amin'ny asan'Andriamanitra satria za dia velona ao amin'ny asan'Andriamanitra. Za dia velona amin'ny fanomponan'ny tompo. Fa indraindray rehefa antsika na akanjo sikarane misy foitsika ndesy mivavaka. Akanjo mariage zany. Eto mbo desiko amin'ny mariage Riberta to atao fa to maro ndesiko mivavaka matin'ny rano okay. Akanjo aby ny sasany fa tsy fino mandeha zany mahatonga ananjy karakarany pagnipaoziny satria andeha hivavaka izy. Fa raha andeha hamonjy mariage n'olo likisa be. Mahavita mitia an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Alleluia. Amen. Raha ianao zay nisarahan'olo ka mbola tafiteny hoe tsy farany velogno za fa aleko maty, tsy spirituel anao zay. No, anareo vaiavy re. Anao koa anaraka amin'ny bema. Anaraka amin'ny bema. Sonao moramora lalany mbany bema. Misy vehivavy ny sarana lehilahy be zany. Tsy safaravela Jesosy. Vonony Jesosy ke napataovo. Taovo regny ndraiky. Raha nazary Jesosy tsy mpamon'olo. Raha anao zany, no tsara ty ry tanora isany. Ry lehilahy, ry vehivavy manatriketo. Raha anao zay milaza fa kristiany, nisarahan'olo, nisarahana sipa. Ka mbola nivoaka avy tagny ambavanao tagny, tsy varany velona fa aleko maty, tsy spirituel anao. Tsara panahy anao. Ary za milaza aminao fa ny olona mamono tegna dia olo misy devoly. Adio zany. Mavery any amin'ny elo ny famonoany tegna. Sao dia verinao hoe vitana mihinagna vatom-briquet fogna resake. Mavery any amin'ny elo ny famonoany tegna. Ary ny olo mamono tegna misy devoly. Josefa dia nanana an'io toetra io. Vitany revagna ny nandany vadiny Potifara. Fa raha nisy gôgna tankilany teo, nangy amin'ny raha te occasion anao hoe. Janona itsy tena hiala. Satria madame patron mihitsy no nikotikôty ananjy. Tsy hoe chef, vice. Mantsy Josefa io. Inga aminy miaraka amina jalijaly hely mamafamafy latabatra mamafadingitry fototo. Brositrango sety. Tampoko take ndraiky madame patron ndraiky. Et toi? Dia mantenena amin'ny akaiky anao raha mba anao hoe tratran-draha magnanjany mba karakory. I Josefa tamin'ny tsy vady hely nataora.
sipa ta orang maring ramo si message ta orang itanulu izy mbola gognalainy ramba fantanao misy fampianarana zay zareko zay moa tsy hoe la hoe l'étoile de Joseph tamin'iny fotoana igny tegna tanjony madama io fantany fa olo manana destiné goavany Joseph andeha angalatra ny étoile ny Joseph ny tegna tanjony tamin'iny andeha nimba le destiné ny Joseph nefa jereo tsara nefa fa Joseph dia nanana toetra tsara vitany nandany vadiny Potifar zany natonga anazy tonga tagny amin'ny destinény ny ankamaroany mahatonga antsika tsy tonga amin'ny destinétsika tsy mahatanty mena amin'ny raviravy sasany ny tibavy io fa mahararaka ananjy ia tsy madigny mahita ny tibavy koa koa sasany ia Jesosy mifona fa lavo lavo tamin'izao lavo tamin'ny tibavy vitandrao anao mbo lavo migny madala tsy mbo lavo misy gomba madinika re lavo amin'ny tiday vintandrao zao firy Joseph revaka tsy lavo dia ndana jereo tsara Samson raraka tamin'io resaka io izy marina fa ny olona rehetra samy misy filagna daholo ao anatiny fa kosa izay tian'Andriamanitra tompoko tsy manota izay tegna tian'Andriamanitra tsy manota fa tsy hoe rehefa misy raha mandalo aminao dia karakory ny karaiky isy lahy tsy magnanjany zareo izy dia ndanake remarke hoe fa ny olona anankiray rehefa tafalatsaka agnatina fahotagna raha tonga voalohany agnaty telefony ka negnina manegnina izy hoe ino ndraiky nagnanovako raha karany ino fanagnino ndraiky zany kasina raha karany fa raha anao zay manotaka fa tsy manegnina fa tsy fanamasina devoly ririky tsy tonga saigna tso maheno ve anao no karaha tsy volabola tsara be anao misy volangy zany tainy tompony ianao amen na ary za malaza aminao fa ny tsy nanotany Josefa tamin'ny madame Potifar tsy hoe ratsy akory madame Potifar ny vehivavy Egyptiana tompo dia tegna tsara maro tsara mandeha anagnanao no raiky magnano vakansy tanao ananjy fa tegna ce sont tous des belles filles ary matoa izy lasa vadiny Potifar zany viavy mba fanimpanoka ihany fa i Josefa tsy hoe tsy tiany viavy tiany izy koa ny za tiandriamanitra zao fa nandositra izy ny alany tao fa tsy ny délivreny fa na manjengy piasa miara tsy zany nataony ozy hoento ara-tongotro rehefa anao zany misy fakapanà fiainana misy anao toerana misy anao ny raha nono voalohany milefa fa tsy magnano délivrance ke miteny amin'ny teny fara sarababababa sitop or rabababa non milefa antegna maheno venao hoe zay le izy lava Romanina toko fahavalo andininy fadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo Romanina toko fahavalo ny andininy fadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 8 5 à 12 amin'ny anaran'i Jesosy fa izay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatra ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra zay zavatra ny fanahy fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesany fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra ny hevitry ny nofo fa tsy manaiky lalan'Andriamanitra sady tsy hainy akory zany ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanan'i Kristy dia tsy azy izy fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty any aza ny tena no ny ota dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana
ary raha ny fanany zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no mitoetra anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanany zay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka nofo, fa raha velona araka nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanano amin'nareo ny asany tena dia ho velona ianareo. Amen. Possible zany rehefa misy olona tsy tapaka mandeha am-piangonana nefa tsy ara-panahy. Azonareo? Satria ny spiritualité tsy fandehanana l'église fa fifandraisany, relation, connexion. Ny andeha ilazagna fa ara-panahy viavy araiky, lehilahy araiky, tsy hoe matetiky mandeha am-piangona. Tsy fiangona ny ivavahana zany ny mahara-panahy atsika. Fa ny mahara-panahy atsika relation amin'Andriamanitra, connexion amin'Andriamanitra. Maheno ve ianao? Indana zany manombotra ny relation amin'Andriamanitra, mamaky baiboly, mivavaka, mihaino toroteny, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Na milera karakory, na milera karakory tegna matatra tegna, araiky ty tsy ataoko. Na tetianao andriza, za tsy miditra amin'izany. Tsy ny atao hoe ara-panahy. Iny tompony ianao. Izy io ane le ara-panahy mako misy anakoroa. Misy olo ara-panahy amin'ny devoly, fa misy olo ara-panahy amin'Andriamanitra. Ny olo ara-panahy amin'ny devoly mitandrina ny didin'ny Satana izy. Zay raha tsy abandrarana ny devoly moasina azy io, tsy ataony. Fa tika mpanompo n'Andriamanitra, kristianina manara-dia n'Andriamanitra, dia matetika tsy mahavita mitandrina ny didin'Andriamanitra. Iny tompony ianao e. John 4:34. Filazantsara ny John toko faefatra, dia ny andininy faefatra amin'ny telopolo. Jean 4:34. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy mahavita ny asany. Amen. Io zany sakafinan Jesosy ravany. Zay mahatonga an Jesosy raha tsy vitan'olo vitany. Ny an'olo sasany haniny hoaniny soagnambo, mangahazo, ovy. Fa ny Jesosy ny haniny dia magnina hony, manao ny sitrapony raiky, tsy manao ny asany. Anao zany raha tianao atanjaka ra-pananao, ndana mba manao ny sitrapon'Andriamanitra, ndana mba manao ny asan'Andriamanitra. Mba asan'Andriamanitra karakory zao ataonao. Asan'ny patronao mety fa vitanao, ary mety possible mety fa retraite mihitsy ianao. Asan'Arian-drano akao mety vitanao. Fa mba misy fotoana ve mba anaovanao ny asan'Andriamanitra. Zany zavatra zany no mamaritra fa vehivavy ara-panahy ianao na lehilahy ara-panahy ianao. Jesosy Kristy dia ara-panahy satria ny sakafihinany dia ny manao ny sitrapony ray sy manao ny asan'Andriamanitra. Raha vao tafiditra amin'izany monde zany ianao rehefa lasa spirituel ho azy ianao. Zany ane mahatonga anahy matetika rehefa ianao mivavaka ka elaela ianao manompo an'Andriamanitra ato dia manomboka teneniko amin'izay ianao hoe mba andanao mba miditra agnatina sampany. Anao zany mba mandray andraikitra satria fa resy lahatra anao hijoro ato. Afa ndraiky hoe manana fiangonana ivavahanao ianao, tsy conscient amin'izany ianao. Ho anao zay tegna hoe ato ianao mivavaka, ato ianao manovy fahalalana, ato ianao nitezaina ato, dia tokony hiditra agnatina sampana amin'izay ianao mba manao ny asan'Andriamanitra ary manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Iny Jesosy ianao, ny haniko dia manao ny sitrapony zay naniraka sy mahavita ny asany. Ka ny fiainana ara-panahy avane tsy fisehoana ety ivelany, fa qualité na relation miafina miaraka amin'Andriamanitra. Tsy fisehoana. Io aneny natonga ny Samuel seka diso kely ny fomba fijeriny rehefa ny ran'Andriamanitra dia agnositra olana dia atao mpanjaka izy. Zanaky Jesse maro ranjanany. Zany hoe raha ny endrika ty ivelany zany tonga dia impeccable daholo. Araiky ty azo soraka ty, araiky ty ohatran'izao. Ny fiainana ara-panahy nefa tsy zany. Satria Andriamanitra tsy mijery ny ety ivelany hono izy fa mijery ny ao anatin'ny fo. Zay matetiky madiso hevitra olo maro na amina samy mpanompon'Andriamanitra ara. Zay zao karaha ataonay reto matetiky misy olo tia mitsaratsara anay.
Anjay mikurang loats. Anjayun mi posi loats. Saya karakur tadi dari mi posi masing je. Matokan guntung ku. Zan bo masing. Iu cien ketivelan tupko. Ani direction land dat fit ketivelan. Fayinan sa tono ang miafna refatismai. Arzani nats matetrana zera vulang no vulang fa fantak fi fandeso kom Jesus ki. Matakam sarana no. Wei pastor David ne zoe, pastor David ne ro azno vulango e razie. Fatsizan sumbuftir nan demantana. Artizan da batatok miarkam tump. Ta in Jesus ne no. Tino ku ndana regleu ne no. Ambwa, petit secretariat zazo sendeu tsare nan demantam ratonomic. Anot sendeu tsare nan demantam ratok. Fahira anu no fu tsare nan demantano. Asas no zane. Zan stuk ni vakit sikaloen nanganakor vavtat, nanganakor latat, nangindra vavyo, nangindra lahari, si mampio berangat posuna kun zane. Ni no to tsara. Bai tiranun land. Amen. Kasi Elisha ba na? Ni siya nangarapanat siya tivelen, fa kalite na relasyon. Relasyon manawona ni fandeksyonom na demand. Zane ne matungan ringul to no misul pivat zo misul temp sarakaz. Isaraho ang madamnoy. Si fantan kalite na relasyon sa ring atile. Kaya nem sarsara nga po. Siyan fu may man rompang kuni madami we. Siyan fu may zo kun ram se iwe. Paliul dan temp saraka po. Ni fiarangam na demand siftim si ungi tibelan. Kalite na relasyon. Kama mamtud ka kailan sa ino sa ruan, kalite manawalan relasyon nom ng remans. Jarno mamalinsan ng ititinoy. Amen? Refa mi vafuya no tse ni vanera katam fiuno. Fanfitun rante nga no, nung vanan remans. Amen? Zago fiyo ka kising bulgal pag-istalo. Ya. Let's say na mo Jermaine. Wal karanjan po. Karakori. Patswere pa. Ninstatin ko pa ni Bafudu vangan da ko'y fiwi. Isikiriyator pa malala. Ano yung mga kafe madama na gambuar kafe na ito bishiramami. Si manganjan. Ngayon sa ravela tsiya tsikin. Tayong tupo ni ino. Amen. Amen. Ni tenga fiarangam na demanta, dili fangmesa no fitera na wanan demant. Sa inito we fiarangam na mami no plus ni sa demanta kito na Jesus angat tukatraw ang pocket sinowang ang therapy sano nesa misheno. Zang ito merakam na demant. Fangmesa nga tuwera nga na demant. At sikasora yara kandere pa view sumeno tuwera nga kikinoza. Zebu azula zengwen yara katsiki. Zero? Amyok plasta nga mobil ko no. Den, nyara kasi takin, nandita bazar. Kaya nyara kam nandiman no, de mila mango meftuer no nandiman. Neto e nyara kam nandiman ko, de tsiman no meftuer na wantiful. Chamya no aksemit satan. Neto e nyara kam nandiman. Amen? Amen. Hallelujah. Tayin Jesus tinaway. Amen na. Matet ka nulmbela de sama nga ni preferosen. Sama nga retsiken. De zan numilay tanre manok. So bifanena amle nuf no tam zeno. Zero at skarewa nano e famanamba diwar. Possible tangam jenis no tang no banang nuf. Dazeng ko bum faninam nakara no wano. Armit mo na to no si de priere mit sa siya lalakaran siya si mangin na bala vasum wano sa ano no takon gomba bitakin no nas bing lengi lubi gonga mainti mbela sa badno Kaya na nga na fufung bukan no tino matat zangar tingam sa no ni vab ka nandalo balikar laba sumtabi merkam na rob lavale oi na may hana bre babu ibu oi hamana may ibu baba na oi nambat siya no bravulang pero manunga nga ralofo gizi
mila mitandriny. Teninany zany akaiky anao mila mitandriny hoe. Atsika rehetrarehetra reo nisy raha magnano zany. Sabeky zany ndraiky ataonao midradrana kito. Samby nisy raha nofinofisy daholo. Za anao ndraiky de zao hoe. Za ndraiky de zany daholo tsika reo. L'eglizy fogna atsika mantomantogny. Karaha tsy de be resaky eo. Fa samby nisy raha tagnaty menimeniny tao daholo olo tsiraikaraiky. Koa nibirigny teto menimeninao tsy raha fibaraka anao. Raha Andriamanitra tsy mpamao menimeny. De igny le mila hitandrema. Satria possible amin'ny anao le efa niova fo zao mifanena amin'ny Zety. Mifanena amin'ny Clotilde. Mifanena amin'ny Joseph. Joseph de Janario. Mifanena am'le nofinofinao, igny le tandremagny. Ta igny tompo anao. Satria anao ngeo zay, tandrika tsara ty, anao ane tsy ho lavo amy raha tsy tianao zany. Azonareo zany? Anao tsy lavo amy raha tsy tianao zany. Matetiky ny raha mahalavo anao, raha azoazon'ny masonao. Metimety amy vatagnanao. Zay ihany. Fa tsy hoe zegny magnano bonjour anao de miregny daholo noditra anao. Apa! Lengy an'olo. Misy olo maro be magnano bonjour anao milala tsy mampiregny hoditra anao. Ta iny tompo anao. Fa raha mifanena am'ilay nofinofinao anao, tsy ho anao avao koa. Zany an'izy io e. Maheno tsara be ny zanaky ziona. Io zany le izy ravany. Ny olombelogno samy manana an'izay préférence zay. Rehefa fantatry Satana io, eny. Anao mbola tsy nivavaka tagny anao mikofokofoka anao mizesesta. Na mampitondra posy tsy manjegy anao. Efa anao mbo fa mizesesta. Loko mena, randrana, jovitigny. Tsy nagnino. Fa lety nanomboanao nivavaka am'izay, dana jereo. Samy vadin'olo ndray tsy mahay mipetraka daholo. De eo am'izay zany anao le mila mitandriny. Fa tsy hoe anao kory nakitra vinta. Misaotra de sasia, tsy rehetra mahita anao de vaky pone. Anao vaky pone hoe. Ta iny tompony anao io. Ta iny Jesosy anao. Ny tegna faiblesse n'olombelona, eno tsara maraparagnatsika anazy a. Ny tegna faiblesse n'olombelona de ny fitiava, resaka amoro. Io ny faiblesse tsika olombelona io. Eo ny olona anankiray. Rehefa tian'olo raiky a, de lasa miperdre contrôle. Iznareo? Anao rehefa amoureux na amoureuse, miperdre contrôle. An'olo tsy mpagnikinikitra tagnana. Mirigny zaza. Zaza ty mpagnano ranonao e, zaza. Azonao? Zay faiblesse n'olo zay. Perdre contrôle. Rehefa anao zany tia de zay le izy. Perdre l'air défense. Anao zany talomba manototry tsy magnano an'izao, tsy magnano an'ry. Fa rehefa tia anao, vitanao le zavatra tsy vitanao. Io faiblesse n'olombelona io. Ka raha mba efa fantanao ihany re olona ny faiblesse-nao, il faut faire attention. Zany na tonga ny Josefa nilefa, satria fantany faiblesse-ny. Iny tompo ianao. Fantany faiblesse-ny. Ka raha mba fantanao faiblesse-nao, aza magnano raha iaviany. Tsy magnano raha iaviany. Fa tsy hoe ndao ranabavy ateriko anao de ndesinao double ranabavy. Madasika zavake mirava amin'ny anaran'ny tompo. Amin'ny anaran'ny tompo rany iny. Ndreky da sy megnatraba anao. Amin'ny anaran'ny tompo ny diasagna ho nizy kofa mirava. Andeha hoeza. Andeha hoeza amin'ny anaran'ny tompo. Ta iny Jesosy ianao. Ta iny tompo ianao. Zay le izy. Lasa zazahoazy izy nefa fa olon-dehibe. Hitanareo ndray andro nisy fianarana zay nataonay tagny ampitan-dranomasina ny amy resaka fandiniagna olo. Ohatra zany anao zany hagnano entretien olo de nazavaigny le mpampianatra anay tam'izany misy dikany zany hitanareo i jambe croisé io. Ohatra zany anao
i jambonao io mety jambonao à droite mandeha à gauche na jambonao gauche mandeha ato misy dikany io atramin'olo mandenga azo vakiny amin'ny tarehiny raha vo iliny droite ato zao ny raha nandengany raha vo iliny gauche ato tamin'izany fotoana zany fa ny tegna moa nagnano pasteur tsy fidirany tsony tainy tompo ianao tainy Jesosy zanao e ya ka matetika zany i plasena jambe croisé io milaza zavatra amin'olo tsiraikaraiky raha le jambe droite zay no amboniny jambe gauche de rationnel zay le olo zao zay ny amantarana olo rationnel lehilahy rationnel na vehivavy rationnel zany hoe tsy mba sentimental izy tsy mba sentimental raha vo olo zatra mipetraka de le jambe droite no eto alevolare olo le sao zay de ya tsy sentimental zay karazan'olo zay tainy anao maro raha regny anaty tany eto tainy tompo zanao hoe fa raha le jambe gauche no lasa amboniny le jambe droite de olona mitsikefoko zay i olo ya olo mitsikefoko saiko fomba agnazavanao zany soraty fotsiny mitsikefoka tavandragno anava magnazava ananjy zany hoe olona miperdre équilibre izy zany olo mora attiré amina zavatra tsy fizikany mety olo tia viavy io tia lehilahy io tsy olo jiaby tsy jiaby edy sao de indesinao izegna olo ndraiky da tia pela ingahy riky tsy voatery olo jiaby fa amin'ny ankapobeny zany le zavatra resako eto de mba teneny kely amin'ny akaikinao mihitsy ty phrase ty hoe l'amour est la plus grande faiblesse de l'être humain. Amen. Miova tanteraka olo rehefa misy fitiavana. Zay rehefa nge za zao tia miompy biby ny biby rehefa na biby farak'izay tsotra fa rehefa miteraka de lasa masika rehefa miteraka satria tiany loatra ny zanany. Ndana manao mandeha mariny akoho mitarikanaka mo mankavinty tegna ho azy zay karaha magnan'io zay ao zay na hatramina alikara raha vo miteraka miova ho azy teneny mandeha amin'ny akaikinao hoe l'amour est le plus grande faiblesse de l'être humain. Tainy Jesosy enao mba hikoragnakorahana reo tsara ny koragna koa bizy to fomba atoroko izy niany nisy tonga zay sy madamako iny niady tsara volagniko ananjy aby zay ge volagniko nisy tonga zay roa niady niala van-dragno tsy fampizaka agnaty tomobily ra jusque tonga aketo am-piangonana aketo misy tao koa zay mba magnano zay ge ny anarany Jesosy de ino izy nareo zava-nisy nisy tonga amizay za agnaty mitoriteny eto nisy zavatry nampimoe zay ny volaniko karaha ntsegna ty mpimoe zany eo za tagnaty foko tagny vita tainy tompo lelo samiala wa fahafaliagna anahy hitanao anao io ny afantaranao fa tianao anao danigny tsara ny afantaranao fa tianao misy fiadanagna anao agny am'le olo tianao karaha anao tsy volagnany perdre fiadanagna anao zay fa rehefa miréconcilie nareo miverigny igny zavatra agnaty fonao tainy tompo anao ka za tianao arineny Ave, je t'aime. Amen na. Ya. Sin pulangan sa tamjan dim jambo sin bolong. Ambake tu ni ano za. Ni tatara sa tito na pumuhi. Ita ko tenga ni mo tangat phone. Tehen karani sanction je tonga tamna. Karani sanction tam kuza. Karaha tsingevongevogno za karaha tsy haiko zay sady faly za
Amen. Haleluya. Satria ny Moizy. Ka ny tegna fitiavana dia ny fahatsapanao indraindray fa misy fiadanam-po very zay any agnatinao any. Zay ny fantarinao fa tianao, misy fiadanam-po very aminao any. Fa raha ianao mbola tsy nahatsapany zany tamin'olona zay lazainao fa tianao, tsy tegna tianao zay. Zareo izy. Tain'Andriamanitra ny ianao. Dia ohatran'izany atsika io. Rehefa tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra atsika, henonao mihitsy ka raha misy fiadanam-po very zay agnatinao any. Fa rehefa manomboka mifonsa amizay ianao mifiarahana amin'Andriamanitra ka manana an'ilay hoe relation intime amin'Andriamanitra, regninao fa miverina ho azy le paix intérieure agnatinao any. Alléluia. Amaranako azy, ny olona ara-panahy dia misafidy foana ny hanompo an'Andriamanitra na ino kedona na ino kiazy. Alléluia. Misafidy foana izy hanompo an'Andriamanitra. Ry Daniel ry avana olona ara-panahy tagnaty Baiboly tao. Ry Sadraka, Mesaka, Abednego olona ara-panahy. Tsy nihemotra tamin'inona reo. Liona zao ngeny menasegnan'ry Daniel fa tsy jorery. Hoe jorery. Liona. Hoe anao Daniel alefa agnaty lavaky ny liona. Fa tsy nangalany kalalao izy. Tsy kalalao. Tsy tambo koa aby reo. Fa liona. Ry Sadraka, Mesaka, Abednego la forme rehetrafa zao. Mandeha ampidirina atao ry zareo. Ozy reo hoe zay tsy ankoka. Vlo zay ho faty. Ndrendray nefa tsika ravana vao nisy zavatra feofeon'ny raha fa ngony regny zay ngony tampiangonana tete nisy feofeon'ny raha. Izy ngony efa tsy vavaky ikony na regny feofeon'ny raha. Ny sasany vao nisy zavatra nasoregna anazy izy ny tsy hanompon'ny tompontsony. Ny sasany raha vao tsy mety navita trano tsy andeha hivavaka tsony izy fa tsy mety vita ny tranony. Ny sasany tsy mety nahazo vady tsy vavaka tsony izy fa tsy maintsy tonga zay ny vazana an'izao ny reraka fa ony very rakitra foa. Tompo ane amindra fo aminao. Tsy ohatran'izany. Ny olona ara-panahy misafidy hanompo foana an'Andriamanitra. Ary io karazan'olona io dia mpiaro ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy fanala baraka an'Andriamanitra. Raha olona mpiaro ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia lasa manampitiavana ho azy ny rahalahinao ny rahavavinao. Fa tsy mpangindraindra na hoe mpagnaratsy mpanompokan'Andriamanitra. Io angery avana ny tokony mba hisiny le hoe ny samby kristianina tokony hifampiaro e. O mampalahelo amin'izao andro iainantsika zao ny samby mpivavaka ndraiky mifagnaratsy. Fiangonana rianany na magnaratsy fiangonana rianany. Mpanompokan'Andriamanitra rianany agnaratsy ny mpanompokan'Andriamanitra rianany. Atsika samby atsika ihany mifampiboeliboely sekirika eto. Io fa fotoana anao manala baraka fiangonan'olo, manala baraka pasteur dia tadio mandrakariva fa le voninahitr'Andriamanitra mihitsy izy alanao baraka. Moramora ny itsaragnanao. Ry possible tamin'igny zavatra nidradradragna ny vavanao igny olo 20 verigny amin'ny elo. Tsy nivavaka tsony. Possible tamin'regny resaka be nataonao nanzagna hoan'ny katolika nefa JKM Jesosy mamonjy. Mety misy olo zato ny emotsy tamin'igny zavatra dirininao igny. Tsy nagnome voninahitr'Andriamanitra zany. Za matetika raha voapino zay magnadaladala misy le rahalahy agnaty Facebook hoe révérend Médard zay. Dia sasany atao TikTok mihitsy. Za magnino tsy pisonare koa kotagnanao. Fa tsy tianao izy azazahagna raha ataony. Anao tsy raha forcé. Ino ndraiky gn'adaladalanao anazy. Tsy raha hainao raha tatoviny. Dia lasa simba fotsiny fiainanao ravarava. Io ane misy fanompokan'Andriamanitra mety heverinao hoe tsy sérieux fa ngeza be ny fanekeny eo amin'Andriamanitra. Misy alliance matomboko be izy sy Andriamanitra. Anao nefa tia nindrinindry anazy dia anao ihany manimba tegna ho azy eo. Karaha tegna ara-panahy ny olona anankiray misafidy hanompo an'Andriamanitra foagna izy. Ary miaro ny voninahitr'Andriamanitra sady manao ny sitrapon'Andriamanitra. Alléluia. Ka mba mitodika amintsika rehetrarehetra izay magnaraka eto zandro any. Mba saro-piaro amin'ny asan'Andriamanitra ve ianao. Mba sarotiny ve ianao ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Iny tompony ianao. Ary zao ry avana le izy. Raha vao zavatra anankiray azonao mora foana, facile.
dia tsy nahazo aja firy taminao igny zavatra. Vao zavatra hazo mora foana. Ohatranao zany moramora be foana azo valimbavaka, tsy nomenao ajan'igny. Fa raha vao zavatra kidrakidra be nazaonao anazy, najainao. Hitanao na tonga ny Mosesy nasaky namaky an'ilay vatolampy. Dia tsy izy nanamboatra azy fa tagnan'Andriamanitra. Namen'Andriamanitra didifolo izy. Misoratany tagnan'Andriamanitra ozy ny Baiboly. Sisy dikany taminazy nampilatsika an'igny tamin'ny tany. Satria azony fasila be. Fa nasen'Andriamanitra ny very izy andefa azy, anao mihitsy magnamboatra azy. Zako eto mbola natontontony avy teo. Sarotiny izy. Ka oka rehefa ianao mba ho sarotiny amin'ity fiangonana misy antsika ty. Oka ianao mba ho sarotiny amin'ny pasteranao. Oka ianao mba ho sarotiny amin'Andriamanitra zay vavahanao. Amen. Fa tsy ianao le mpanisira ambadika agny. Sasany namieny toroteny mahay mikoragny. Aleza tsy teny. Aozy agnaty fony. Vakiky foana raha volagnina, vakiky kory. Tindroky ana, tindroky. Akory ana, tindroky ana. Ay tompo lenao e. Amen. Farany tegna farany. Sorato amin'ny stylo mena mihitsy. Ny olona tsy manota, tsy hoe tsy te hanota, fa matafitra an'Andriamanitra. Zany izy revana. Zareo izy. Ny olona tsy manota, tsy hoe tsy te hanota, fa matafitra an'Andriamanitra. Sady ny safidy izy ny agnamasina ny tegnany. Alléluia. Amen. Ambetenin'olona matetika le hoe l'amour rend aveugle. Matetika tenin'olona zany, l'amour rend aveugle. Ary tegna marina zany reva. Rehefa tena tia n'Andriamanitra ianao, maro ny zavatra manomboka tsy ho hitanao tsony. Manomboka ataonao baibay ry boîte de nuit. Manomboka ataonao baibay ry Christine. Manomboka ataonao baibay Monsieur Jeannot. Manomboka ataonao baibay i Belmondo. Tainy Jesosy ene ianao. Ka tegna tia n'Andriamanitra ve ianao? Ingan'izy fitiavanao n'Andriamanitra zay, atonganao hiavaka amin'ny fiainany. Atonganao avitanao ny tsara mandrakariva, ary analavitra ny ratsy. Hitsangantsika hivavaka. Tami mivavaka amin'ny fony rehetra. Tiako raha tena mba hiresaka amin'ny tompo ianao Jesosy eo za mba te olona rapanao e. Mba te ho tafitro raha zany atao hoe zanak'Andriamanitra zany hoe za manomboka androany. Ary raha mivory hoe zanak'Andriamanitra dia présent foana manomboka androany. Asa za teo fianao dia mba mivavaha ianao. Tompo androany aho mangataka aminao. Ampionitsy raray aho. Mba tena ho lasa vehivavy ara-panahy. Ho lasa lehilahy ara-panahy. Andriamanitra io mangataka aminao aho. Asa vela ho aranofo be fahatany zay. Foka mba ho hitoetra amin'izany atao hoe ara-panahy. Satria no laza hoe Andriamanitra dia fanahy. Ary zay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinany. Tompo vao zay. Toka ianao hanova tanteraka ny fiainanay. Mba tsy voasariky ny zavatra rano foana zay Jesosy. Nandray zay dia mora raraka amin'ny fiainany. Mora raraka ao anaty fakapanahy. Fa manomboka androany tompo manolo tena ho anao zay. Ho lasa olona ara-panahy tanteraka. Misy saotra tompo. Mangataka Jesosy mba ho dibonao amin'ny ranao zay. Mba ho voahova tanteraka ho lasa olona ara-panahy. Misy saotra anao tompo. Mankasitraka anao zay. Toky anao teo amin'ny fiainako. Ilai kuniata Patuki anao atupo Patuki anao Sewa pacara Isakini mia Susiu Ilai kuniata
Tononoko amin'ity hariva ity ny herin'ny fanamasina hitoeto anatinao. Amerina milohan'ny ireny fitiavanao an'Andriamanitra. Manomboka hiverina fitiavana voalohany ianao. Manomboka na fifandraisana maty amin'Andriamanitra ianao. Ary selena marany Jesosy ary manomboka ito. Oka hoe tsy osy ta hiampitany anatao ary. Amerina ny fiainam-bavaka ao. Amerina ny fatokinao an'Andriamanitra. Ampitombo ny fononao an'Andriamanitra. Mety saotra tompo. Makasitaka raha. Tukiana teu amiga será Jesus Amen anao aneny fahatsaran'Andriamanitra. Kasika ny tokantrano misy anao aneny fahatsaran'Andriamanitra. Ombanao any Andriamanitra n'aiza n'aiza misy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nao mba ity tanana mahafaty zasy anao. Alleluia. Mahazo toerana renao. Amen. Minao fa voky ny fananao tompony hitahy anao. Rapidso raha manambandomba anao sacrifice kely masambo tonga eto amin'ny fifadikany. Mba tongavy anao rapidso ary ao anaty manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Amboly Madinika. Alatsinainy ray isaky ny amin'ny 5 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 marainy, fitombako isany amin'ny zoma fitaom-pifadikanana manomboka amin'ny 7 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 5 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra hatramin'ny tsofoka aorian'ny coopérative Transexpress laharana ifandraisana 34 43 158 033 75 349 maraka ny fahasoavana ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana.